Miomana eo amin'Andriamanitra ao, zay zao fandarana rano zao laharana fa raika amby telopolo sy roanjato sika zao. Dia misaotra ny tompo raha mbola mey ny tombon'andro noho ny fahasoavany sy ny famindrapony, afaka mbola iaino ny teniny, ny teniny izay hanome fiainana, ny teniny izay ampahery, ny teniny izay hanamasina antsika ihany koa, araka ny vavaka nataony tamin'ny jaonina toko 7 manamasina azy amin'ny famarinana, ny teninao ny famarinana, dia ity teny ity indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo dia samy hanamasina antsika tsirairay avy ho vonona amin'ny andro fampakarana. Miarahaba antsika rehetrarehetra, na ny eto an-toerana, na ny any ampitan-dranomasina rehetra any izay mandray an'izao fandarana zao. Misaotra fa voaray ny fampaherezana rehetra avy any amintsika, misaotra fa mahatsiaro koa zay hoe misy manohana ambavaka ao anatin'izao asa zao ka ny tanan'ny tompony miazona sy mampahery ao anatin'ny azakazaka izay iarahantsika manana. Ny fahasoavan'ny tompo anie ny fiadanany, ny heriny ho amintsika tsirairay avy ary tombo bebe koa hatrany zany, tombo amin'ny fahalalana Jesosy Kristy ihany koa tsika. Volana me, taona 2024 tsika zao faraparan'ny volana me. Zavatra misy amin'izao fotoana raha ny eto Madagasikara dia miampy ireo tranga, ireo olona izay tratran'ny coronavirus, mampahery ny tsirairay avy izay ao anatin'izany aretin'izany ny tompo anie hamindra fo hanohana anao eo amin'ny toerana izay hitsabonanao sy ao anatin'ny aretina. Mampahery Jesosy hanasitrana, Jesosy hanaisotra an'izany ary hanome fahasalamana, ary ho an'ireo izay atao hoe nandaosany fahafatesany ihany koa dia mampahery ny fianakaviana, ny havana, ny namana akaiky manoloana an'izany fahamoizana ny olona akaiky izany ilay fanamasina mpampionina, ilay fanamasina izay nomeny Jesosy ho an'ny rehetra ary nataony mihitsy hoe mpampionina ny anarany no ampionina ny tsirairay avy, ny ameno ny banga, ampitraka sy ampijoro ny tsirairay avy. Mangataka antsika tsirairay avy mihitsy malagasy rehetra, na eto Madagasikara na any ampitan-dranomasina, hatsiaro ny firenena, hatsiaro ny vahoaka malagasy, hatsiaro ny mpitondra sy ny manam-pahefana rehetra manoloana an'izao ady izao, manoloana an'izao coronavirus izay miamianaka izao. Ny tompo anie miasa ary tena hamindra fo amintsika hitondra ny fahasalamana ary hampitsahatra ny fahatezerany ihany koa. Mandeha antsika amin'ny fitorianany teny, zavatra tia nozaraina amin'ity androany ity dia ny ao amin'ny hoe ny fomba fitondran'ny tompo. Iresaka tsika momba ny resaka hoe efitra na ny hoe tezera. Io zavatra anankiray tena hoe voasoratra ato anatin'ny Baiboly io, ary mila fantatsika ihany koa io hoe lalana hitondran'ny tompo. Oseano raisitsika ny teny izarana an'izany. Osea toko faharoa andininy fa 12. Osea toko faharoa andininy fa 12. Koa indro izaho dia hitaona azy ary hitondra azy ho any anefitra, ka hanao teny mahalefaka afinaritra azy. Amin'ny teny frantsay io dia miova kely izy hoe hosotomoko izy ho any amin'ny efitra mba hiresahako amin'ny fony, hiresahako amin'ny fony. Ny efitra dia entina ilazana tarin-javatra, entina ilazana trangan-javatra, zany hoe mandalo efitra isika. Ao anatin'izany efitra zany, raha ny nofo no mijery azy dia tsisy zavatra mahafaly ao, tsisy distraction ao, tsisy zavatra mahafinaritra ny maso ao, tsisy zavatra mahatamana ao. Fa ny efitra dia tany ngazana, tany maina, tsisy zavatra, tsisy ninona hitanao, tsisy rano, tsisy hanina, fa tena hoe any anefitra. Andriamanitra ray tsy to, Jesosy Kristy Tompo anefa dia mampiasa ny efitra ho an'ny zanany. Mety mandalo efitra mafy sika amin'izao fotoana. Raha ny malagasy ray manontolo Madagasikara dia mandalo efitra manoloana an'ity coronavirus ity. Ny tsirairay avy isam-batan'olona dia mandalo efitra, anaty efitra amin'izao fotoana izao. Misy zavatra tianao azo, misy zavatra tianao tanteraka, misy zavatra tianao atongavana, tsy mbola tonga amin'izay ianao fa mpandalovan'ny tompo efitra. Tsy vaovao zany, ary tiako hampaherezana anao raha anatin'ny efitra ianao amin'izao fotoana. Ny efitra moa zany dia atao hoe fitsapana, ady, fizahan-toetra. Ny tompo no manao an'io ary lalana tsy maintsy andehanana, satria izay ny fomba fitantanan'ny tompo. Jereo nge Mosesy rehefa natson'ny tompo amin'ny Exodosy ny hitarika ny zanak'Israely hivoaka ny tany Egypta,
Dia i Mosesy nisy famolavolana aloha tao, zay vao nampandraiketina ny famoahana ny zanak'Israely tao Egypte izy. Jereo tsara ao amin'ny Exodosy ao toko faharoa na tsy diso ana toko fahatelo toko faharoa, i Mosesy dia notezaina tao amin'ny lapa, tao amin'ny rova zany ny Egyptianina. Mosesy dia Egyptianina mihitsy zany satria ny fomba ny Egypta, ny fomba amam-panao sy ny hay rasy ny tao any Egyptianina dia tao amin'ny Mosesy zany ary ny anara Mosesy. Dia rehefa nisy taona izy nivoaka ozy izy teny ivelany, dia nahita ny fahoriana mafy nahazo ny Hebreo. Fahoriana mafy ozy nahazo ny Hebreo, ary nisy Egyptianina nanavokavoka ny Hebreo pray firenena aminy zany. Teo amin'iny fotoana iny Mosesy dia nandeha nanavotra an'ilay Hebreo ary dia namono an'ilay Egyptianina dia nanafina anazy. I Mosesy zay tamin'ny izy tao amin'ny lapan'ny Farao. Tao anatin'ny fotoana iny nisy nahita izy. Rehefa nisy nahita izy dia lasa izy nitsoaka, dia nitsoaka tany anefitra izy. 400 taona Mosesy tany anefitra, nofanin'ny tompo, namboarin'ny tompo tany. Niala tao an-dapan'ny Egypta zany, tao an-dapan'ny Farao, zay taony nonenany, niala tao amin'ny fomba rehetrarehetra sy ny zavatra nahazatra azy, nosotomin'ny tompo tany amin'ny désert. Inona ny antony? Nisy mission iconfiena, nisy mission napetraka ho amin'ny Mosesy, dia niamoaka ny zanak'Israely tao amin'ny tany Egypta. Nilaina ny efitra nanofanana anazy. 400 taona, 400 taona, 40 taona izy vao nitaona ny zanak'Israely nivoaka tao Egypta. Nampiasain'ny tompo zay, nilainy zay nanofanana azy, nanamboarana anazy. Satria raha nijery toetra Mosesy, dia raha mitoko amin'ny teny frantsay dia olona sanguin, satria namono olona mihitsy ke Mosesy zany, tena namono olona ary maty ilay olona. Fa ozy ny tompo hoe hofaniko ianao aloha, defeko ianao aloha, amboariko ianao aloha, zay ianao vao mandeha mamoaka ny zanak'Israely tao Egypta. Nanova an'izay toetra an'izay izy, nanova an'izay fomba an'izay, nanova izy azy izy atonga azy ho vonona ho amin'ilay asa. Dia mahitsika avy eo any amin'ny Nomeria toko faha 12, Nomeria toko faha 12 dia zao ny voasoratra hoe tsy nisy olona nanana fanetretena be ohatran'ny Mosesy izy teto ambonin'ny tany. Hitanao amin'izany ilay fanefen'ny tompo, 400 taona nilaina hanefena sy hanamboarana ny Mosesy hivoaka amin'ilay hoe anana an'ilay fanetretena. Ilay olona nanetretena nefa nitany tompo hoe anana ny hery sy ny fahefana hamoaka ny zanak'Israely avy tao amin'ny tany Egypta ho any amin'ny tany Kanana. Dia nilaina izay fotoana izay, ary dia ozy nanova zany ny tompo hoe tafita zany ny fanofanana, tafita ny formation an'ny Mosesy na ahafahana nampiasa azy rehefa avy eo. Dia raha te hoe hojerentsika akaikaiky ny amin'izay hoe nisy antony nidirany tany anefitra, dia raha mamaky ianao rehefa avy eo ao anatin'ny Nomeria toko faha 12:7 aloha, le anankiray teo le nilaza hoe Mosesy dia olona nalefaka indrindra, Mosesy dia olona nanetry-tena indrindra, ary tsisy ohatran'ny Mosesy teto tany zany. Tena hoe nisy transformation mihitsy nanaovan'ny tompo an'izay. Inona nampiasaina? Ny efitra, ny désert nampiasaina. Dia rehefa amakytsika rehefa avy eo ato amin'ny Hebreo toko faha 1:10, Hebreo toko faha 1:10, dia hitanao ao hoe ny fiainan'ny Mosesy tao aorianan'izay fanefena sy nanamboarany tompo azy zay. Hebreo toko faha 1:10 dia zao ny voasoratra ny 420. Finoana no nandavan'ny Mosesy tsy atao hoe zanaka vavin'ny Farao rehefa lehibe izy. Nifidy matsy hiara-mitondra fahoriana amin'ny olon'Andriamanitra toy izay anana fifaliana vetivety amin'ny fahotana. Nisy safidy zany tao, na aleo nozy izy hitondra fahoriana miaraka amin'ireo olon'Andriamanitra toy izay iainao anaty fahotana ao anaty fifaliana. Dia eo amin'ny 9:20 nanao ny fanaratsianan'ny Kristy ho harena be lavitra noho ny zava-tsoa ny Egypta, satria nijery ny famalian-tsoa izy. Nisy viana lavitra tao amin'ny Mosesy, tsy resaka confort, tsy resaka materiel, tsy resaka zavatra nafinaritra nofo teo imaso no jerena. Tsy zavatra nampahory an'i Mosesy inge tany amin'ny tany Egypta, tsy zavatra nampahory an'i Mosesy tao amin'ny lapan'ny Farao, izy dia prince, zanaky ny mpanjaka, raha nytoy ny janonany tao lasa mpanjaka tao Egypta izy. Fa nolavony zay, satria tsy zay ny planin'Andriamanitra teo amin'ny fiainana. Naleony niara-ory tamin'ny olon'Andriamanitra, toy izay niara-paly tao amin'ny Egyptianina tamin'ny fahotana. Niditra tao anatin'ilay désert izy, mafy zany, ary tena mafy zany, fa zay ny lalana nitondran'ny tompo azy dia nalaika izy nitondra nentin'ny tompo tao anatin'izay, ary namoaka ny zanak'Israely tao amin'ny tany Egypta. Mosesy zay.
raha mandeha ary tsika ao anatin'io resaka désert io a dia hitantsika hoe Mosesy 400 andro koa mbola tany an-tendrombohitra tany, ary tany an-tendrombohitra tany no nivoaka ny lalàna rehefa avy eo, rehefa nampiasain'ny tompo izy tany. Zany hoe misy zavatra tsara be a tian'ny tompo avoaka amiko sy aminao rehefa ampandalovin'ny désert ianao, rehefa ampandalovin'ny efitra ianao, fa mahereza ianao a te hampahery anao ao anatin'ity teny ity. Tsy afaka esorintsika io hoe hiala tao, fa ao mihitsy ny hitonan'ny tompo anao, fa ozy izy hoe sariako ao ianao. Tsika zany tsy mitady désert, tsisy olona hitady désert zany mihitsy, tsisy olona maiky zaho te hamonjy désert, te hoany amin'ny désert, fa iny tompo no misarika anao ao, ary tsy safidinao hoe izy no misarika ao amin'ny toetra raha maro samihafa. Tsy fantatro, mety hoe tena mafiatoka be ny vadinao zao raha vehivavy, tena tsy manaiky ny filazantsara ary mandahanao hivavaka, mandahanao hitony tenin'Andriamanitra. Misy ary moa resaka tamiko misy dia nilaza hoe tena mamono azy mihitsy ny vadiny, tena hoe mikasitana anazy. Fa inona moa no azo atao? Zay no ataoko hoe mampanaiky ny fandehanana izay ny tompo. Misy zavatra zany tsy eritreretinao mihitsy, mety io ao anatina aretina ianao zao tsy mety afaka mihitsy, tsy mety sitrana. Ianao nefa tsy nanota ary tsy vokatry ny fahotanao io aretina io, fa dia ataon'ny tompo mipetraka eo aloha. Fampianarana voazo anay voaingana dia hoe i Lazarosy mandra-pahafatiny dia narary foana. Fa tsy hoe Lazarosy maty akory, tsy hoe Lazarosy nanota akory, fa ozy izy hoe anehoana ny voninahitr'Andriamanitra zany. Misy olona matin'ny kansera mihitsy, nataony fametrahan-tanana, nataony vavaka, tsy sitrana mihitsy. Fa zay ny fitondrana ny tompo, marary a rehefa misaraka noho ny fahafatesana. Fa tsy midika akory zay hoe nafoy Andriamanitra, na hoe nikapoka Andriamanitra, na atezitra Andriamanitra, fa ny fitondran'Andriamanitra tena tsy azontsika an-tsaina. Lalako tsy lalanareo izy, ny fihevitra sy fihevitrareo, sointoy rehetrarehetra. Misy fotoana koa tamin'ny ao anatin'ny epistily ao dia misy fotoana niteny an'izay koa Paoly hoe naveloko narary any Mileto i Trofimo. I Paoly nefa olona feno nositra, nanana ny herin'ny fanahy, nitondra fanasitranana, osika hoe nanomosoara amin'ny Paoly ary dia nanasitrana ny olona. Nefa io izy dia niteny hoe i Trofimo dia naveloko narary tany Mileto. Misy fotoana zany misy an'izay hoe souveraineté de Dieu zay zany hoe lay mahatsitoa an'Andriamanitra, lay masimandidy an'Andriamanitra ka zay tiany atao ny atao. Misy fotoana izy miteny misy hoe tsy mahazo manao zay tiako amin'ny hava aho. Misy fotoana zany tena misy zavatra mety tsy takatra ny saintsika, ary tsika indraindray mety hiteny hoe nanota angambo ty olo ty matoa ohatran'izao, nanao tsy mety angambo ty olo ty matoa marary ohatr'izao foana, matoa tsy mahita asa, matoa beady. Fa tsy voatery nanota izy nanao tsy mety, fa lalana hitondran'ny tompo azy mihitsy zay, lalana hitondran'ny tompo azy mihitsy zay, satria tiany hatateraka ny sitrapony ary tiany anehoana ny vonany olona io. Dia tia nampaherezana antsika izay. Inona moa ny aton'le nidirana any anefitra zany? Dia ndao indray raisitsika ny Hébreu toko Deutéronomie toko fahavalo. Deutéronomie toko fahavalo dia ny andininy faharoa. Ary tsarovy ny lalana rehetra izay nitondran'i Jehovah Andriamanitra ho anao tany anefitra izao 400 taona izao. Inona ny antony? Ampanetritena anao sy hizatoetra anao ary alala izay ao am-ponao, na hitandrina ny didiny ianao na tsy. Any amin'ny andininy faha-12 izay nanome anao manina hoanina tany anefitra dia zavatra tsy fantatry ny razanao, mba ampanetritena anao sy hizatoetra anao ary anisy soa any aparany. Ampanetritena, hizatoetra, anisy soa any aparany. Io trangan-javatra miatra aminao io désert anao io tany efitra alalovanao io noho ny sitrapon'Andriamanitra, dia tiako ny mampahery anao hoe lalana atsara anao io, ho fiainana ho anao, hitondra soa ho anao amin'ny hoavy. Zao mampahereza ny fonao, mampahereza ny ao anatinao, misaora, mankasitra, misaora ny tompo. Zavatra misy koa dia zao, ataon'ny tompo mandalo an'io ianao mba tsy hirehare rehefa ao aoriana. Malahelo ary voakasika fo rehefa misy fotoana mihaino mpitory-teny, dia tena misy firehariana hoe zany latsahan'ny fanahy masina voalohany teto Madagasikara, ary zay ny tena nampiasain'ny tompo hitondra ny fifoazana sy hitondra ny zavatra rehetrarehetra. Misy fizaozaona na tsara ary mpitory-teny, na misy famarinana ihany ary ao, mbola ianao misy fizaozaona sy misy firehariana. Ny tompo manamboatra antsika ary ny tanjon'ny tompo tsy hirehare ao anatin'ny zavatra rehetrarehetra misy. Paoly nanana ny fanambarana marobe, fa nataon'ny tompo nisy tsilo teo aminy ary nangataka Paoly esorana an'io tsilo io, tsy nalaiky ny tompo, alao eo ihany. Ozy Paoly sao dia hirehare. Dia ozy ny tompo hoe ampy anao ny fahasoavako. Mandalo ady sarotra ianao, mandalo désert eo misy valambavaka tsy mety tonga, fanambadiana tsy mety azo, zanaka tsy mety azo, tsy mety mitoejaza,
asa tsy mety azo na hoe very asa mihitsy. Piraitam-po manenjika, ny zanaka maditra, ny vady tsy mankatò sy ny maro samy hafa. Tena hoe misy zavatra mety hoe tsy voalazako eto fa tena hoe mandalo hevitra maro ianao, dia izao ny zavatra ataovy. Misaora ny zavatra rehetra fa izay ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Fa ny ao am-parany zavatra tiany tompo aseho amin'io dia izao, anehoany ny voninahiny. Ary ilainao no mitokana, mety misy fotoana ianao tena tsisy raha lasaina bavy ifanerasera aminao tsony, misy fotoana ianao tsisy fotoam-bavaka afaka alehanao tsony, misy fotoana ianao zao confinement zao moa dia tsisy fotoana afaka alehanao tsony, tsisy toerana afaka alehanao tsony, fa tena hoe sy tombontompo ianao rery mihitsy. Zao ny zavatra tena lazaiko anao, aleo ary ianao rery iny mihitsy fa ianao rery iny mihitsy no ahafahanao mahita bebe koa ny tompo no le ao anaty olona be da be. Porofon'izany i Jaona dia nisotoma manakany an'ny nosy Patmosy, tany nahazoany révélation rehetrarehetra n'io apokalypsy iray manontolo io. Noho ny sitrapon'Andriamanitra no nahatonga azy tany. Rehefa mamaky ianao amin'ny apokalypsy toko 2, noho ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra hozy izy, noho ny amin'i Jesosy Kristy, noho ny tao manana aty amin'ny nosy Patmosy, dia tao izy nahazo révélation be da be. Tahaka izany koa ry Daniel any amin'ny toko 9 avany, any amin'ny toko 9 any, tena hoe natao baby tany a Babilôna, tena hoe tsy nilan-kanina, ny fahadianana tao anaty fahoriana fa atao ny nisehon'ny tompo taminy. Izany hoe ao anatin'le fizahan-toetra sy ny fitsapana, ao anatin'le efitra eo ny tompo no miseho aminao. Dia may manana fitiavana ianao, may manana faharipo ianao, may manana fahalemem-panahy ianao. Azao no tiako tenenina antsika, le filazantsara ity mantsy tsy zavatra teoria. Raha teoria izy ity dia mahay daholo, fa zavatra fiainana le izy. Ny olona lavo ka tafarina no ahay i-comprendre, ahafantatra bebe koa ny fiainan'ny olona izay mbola lavo, ka tsy hitsara, tsy hanameloka, fa anana fahalemem-panahy, anana famoram-panahy, anana fandeferana. Ny olona tsy afa-panadinana no i-comprendre bebe koa ny olona izay tsy afaka fanadinana ahafahany mampahery azy. Ny olona narary saiky maty no manana plasy tsara kokoa afaka ampahery sy amporisika ny olona izay ao anatin'ny aretina. Ny olona tao anatin'ny tsy fisiana sy ny anohanana sy tao anatin'ny fahoriana be no rehefa navoaka ny tompo tao no hahay, ampahery, ampianatra, ampijoro, ampitraka izay olona iaran'izany. Dikan'izay tsy tian'ny tompo tsika ho teorisianina, fa ny tian'ny tompontsika sur terrain, tena hoe miaraka amin'i Jesosy dia volavolaina, ahatonga anao ho ampiasainy tsara. Dia izay ny tena tiana zarena amintsika hoe ny efitra, ny fitsapana, zavatra rehetrarehetra mandalo, dia izao ny tena tiana zaraina hoe lalana hitondran'ny tompo anao io. Fa mahereza ary malala, mahereza ary havako malala, matoky ny tompo, miantehera aminy. Fa ao anatin'ny efitra io atsapa fiadanana ianao, atsapa fitsaharana ianao, atsapa fitoniana ianao, satria Jesosy Kristy miaraka mandeha aminao ao anatin'io. Nandeha tanaty afo ange zany satraka sy mesaka izay Abednego zany, fa nisy lehilahy anankiray fa nefa niaraka tamin'ny tao, tsy hoe tsy natao namaky ny afo izy, fa tsy maintsy namaky ny afo izy fa ny tompo nomba azy. Ary izay tsy maintsy ho lalovantsika ihany koa, tsika rehetra, izao sy ianao, misaorana tompo fa izy momba anao, misaorana tompo fa izy momba anao. Dia amaranako azy ato amin'ny Isaia toko 170, Isaia toko 170 teny faminaniana, teny fampaherezana, teny fampanantenana. Dia manasa anao koa hamaky an'io ino ity le Osea ity, fa Osea zany koa nke nampiasain'ny tompo mihitsy ary nasainy nanambady mpivarotena nandeha ho asainy vadina mba hatsapahany hoe nisy fijangajangana teo amin'ny zanak'Israely nahatonga azy tena mbola tsapa hoe mila famonjena sy mila fanavotana ity zanak'Israely ity. Izay koa zany misy zavatra be da be asain'ny tompo lalovantsika mba hahafahantsika miaina an'ilay izy avy eo ary miaina araka ny sitrapon'Andriamanitra. Isaia toko 170 andininy fa 7 ampiboiboika renirano ao an-tendrombohitra mangadiady aho, ary loharano ao amin'ny lohasaha, hanao ny efitra ho farihy aho. Teny faminaniana zany, io efitra ao io ho tonga farihy. Ary ny tany karakaina ho loharano boboika, io tany karakay io ho tonga ho loharano boboika, ho tonga le zazakely, le zanaka, ho tonga le asa, ho azo le fanambadiana, hitombo amin'ny fahalalana sy fahafantarana tsara an' Jesosy Kristy amin'ny fotoanany fa manana ny fotoanany tompo. Ampaniry azo sedera sy akasia sy rotra ary oliva any anefitra aho, ary kipresipina sy bokso eny amin'ny tany ahy, mba ho hitany sy ho fantany sy ho heveriny ary ho azo ny an-tsaina. Ho hitany, ho fantany, ho heveriny, ho azo ny an-tsaina fa ny tanan'i Jehova no nanao izany, ary ny iray masin'i Israely no nahary azy. Mahereza tompoko, matsiaro anao am-bavaka. Ao anatin'ny 2 minitra dia andaontsika hivavaka hoe tompo ampahery sy hikasika anao. Jesosy misaotra anao zay ny amin'ny teny nomenao anay teo,
fa lala nitondranao anay dia famondrapo, lala nitondranao anay dia tsara sady mahasoa. Be da be ny olona mandray izao teny izao anatin'ny efitra very asa, maditra ny vady aman-janaka, ny ao anatin'ny falimbavaka tsy mola azo, ao anatin'ny fanenjehana, mety ao anatin'ny aretina. Jesosy eo ianao nanokatra ny masiny hafantarany fa fitiavany ianao ary mamindra fosy miatra ianao. Ianao no tahaka ny nombanao an'ny Paoly hoe ampo azy ny fahasoavanao, nombanao an'izay rehetrarehetra manaraka an'izao teny koa hoe ao anatin'ny ady sarotra sy ny fitsapana sy ao anatin'ny efitra dia atsapa ny ositra sy ny fahasoavana avy aminao izy, ary ianao natateraka ny fikasana, ianao natateraka ny tenao amin'ny fotoanany, fa hanana faharetana izy ary hanana fo manaiky ianao fa tsy monomonina sanatria. Ny fahasoavanao Jesosy, ny fiadananao, ny famoram-pananao, ny herin'ny fananao masina ho amin'ny tsirairay avy, ho amin'ny isa-tokantrano izay nanaraka an'izao teny izao. Haleloia, misaotra tompo, amen. Zay ny fotoanantsika, samy toetra tsara amin'ny fahasoavantsika dia mandra-piresaka indray amin'ny fotoana mahamety azy.